Miraba ny fiangonana manona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ao amin'ny tantara voalohany, toko faha 4:40. Tantara voalohany toko faha 4:40. Ny andininy fa 7:20. Ny andininy fa 7:20. Ny tapany voalohany no iangatsika ary amezantsika ny afatra amin'izao marain'izao. Tantara voalohany 4:40, ny andininy fa 7:20, tapany voalohany vakitsika fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe famirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany. Famirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany. Resaka famirapiratana, resaka famirapiratana. Izay no afatra ho antsika anio maraina. Resaka famirapiratana. Rehefa tantara ianao raha atoandro inona Toriteny Isotry Fitiavana keo, lasa hoe resaka famirapiratana. Resaka mpino mamirapiratra. Resaka fiangonana mamirapiratra. Resaka firenena mamirapiratra. Zany ny programan'Andriamanitra ho antsika ry havana. Ary raha mety ianao atorony ianao ny lalana ho amin'izany, te amirapiratra ianao. Amirapiratra eo anatrehany olona ianao. Eny famirapiratra ary be voninahitra eo anatrehan'Andriamanitra rainao ianao. Resaka famirapiratana. Ahoana raha ny fahamarinana voalohany amin'ny afatra androany ry havana. Fahamarinana voalohany dia hoe ny olona te amirapiratra, ny olona te ho be voninahitra dia makeo eo anatrehany Jehovah. Ny olona te amirapiratra dia makeo anatrehany Jehovah. Ahoana? Ny olona te amirapiratra dia makeo anatrehany Jehovah. Indray mandeha hoe ny olona te amirapiratra dia makeo anatrehany Jehovah. Fa nahoana? Fa manino io Jehovah io? Fa izy io Jehovah io? Oly andininy fa 5:20 hoe fa lehibe Jehovah. Lehibe Jehovah. Ina moa dikan'izany hoe lehibe zany Jehovah ry havana? Ina dikan'izany hoe lehibe zany izy? Amora le fanazavana ary atakarana ny hoe lehibe Jehovah ka lehibe ny asany. Amora ny fanazavana. Raisintsika zany hoe lehibe zany Jehovah satria lehibe ny anarany. Lehibe ny inona? Lehibe ny anara. Zany ny fahalehibiazany Jehovah. Lehibe ny anara. Dia ary tsika hijerana zany fahalehibiazany anaran'i Jehovah zany. Satria izay manatona azy no lehibe koa ary be famirapiratana. Ny anarana ry havana singanina voalohany dia ao amin'ny Exodosy 7:5. Exodosy 7:5. Miresaka amina fiangonana zao hoe te amirapiratra. Dia zavatra ampahatsehivina antsika voalohany momba ny anaran'i Jehovah ry havana. Exodosy 17:11. 17:15 zafady 17:15 zafady 17:15 amin'ny anaran'i Jesosy dia nanorona alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nisy. Dia ry ambany ary hoe fanevako. Jehovah ve no afantarana anao satria fanevanao? Satria hoe sa rehefa mifampijery tsika atao am-piangonana hoe reny le 13 reny le 25 13-25 ianao Jehovah Nisy. Raha tia miratra ianao aza matokony 13, aza matokony 25.
fa hoe Jehova iza Jehova nisy, Jehova mifanevako arekareka ho fanevany ty fireneny ty Jehova nisy ny avana, te hamiratra ty fireneny ty. De rehefa hoe ataoko hoe Jehova nisy, ataoko hoe Jehova mifanevako izy mifanevako asandratro. Inona ny zavatra ataony ry havana? Jérémie 23:6. Jérémie 23:6. Jérémie 23:6 amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny androny a no amonjenany Joda sy andrian'ny Israely fahaizay ary zao no anarany zay anonana azy a Jehova fahamarinantsika. Za ry havana paster fantatry ny tombotsarany tsy mamarina fa ny azahoako mijoro eto satria Jehova ny fahamarinako. Ary zany ny ilayntsika olona marina, tsy misy olona marina voajanahary fa hoe amarina. Lehibe zany anarany zany, afaka manamarina ny tsy marina indrindra izy ry havanao. Manarak'izay rehefa hoe manamarina izy a dia eo amin'ny Levitikosy 28. Levitikosy 28. Zany le fahalebiazan'Andriamanitra. Raha tsy makeo aminy ianao tsy ho amarininy zany ianao ry havana. Raha tsy manao azo nisy ianao eo ianao. Levitikosy 28. Levitikosy 28 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tandremo ny dietiko karao izany, zaho no Jehova zay manamasina anareo. Zany Jehova zay manamasina anareo. Ianao araka le louange atao nandray an' Jesosy amponao, zay nge ny dingana voalohany. Fa eo izy dia manomboka le asa tokony ataony. Le asa na tonga manamasina anao hatramin'ny farafofona iny. Dia rehefa tonga amin'ny farafofona iny ka tanteraka le safanamasinana mandova le tanana masina ianao. Fa raha tsy makeo aminy ianao raha tsy makeo anatrehany ianao tsy hamiratra ianao ary tsy ho amasinina ianao ry havana. Tapaony hevitra. Aza mihaino toriteny fotsiny miova ianao. Ka rehefa hoe Jehova nisy, rehefa hoe Jehova ny fahamarinako, rehefa hoe Jehova ny manamasina, tsy tapitra eo ny fahalebiazan'ny anarana, tsy tapitra eo ny fahalebiazan'ny asany ry havanao. Genesis 22:14. Genesis 22:14. Haitsika tsara ty tantara n'Isaka natao sorona ty. 22:14. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anaran' zany tany zany dia nataony Abrahama hoe Jehova Jireh. Ozy izy le noto kely hoe Jehova Jireh, Jehova no hahita. Rehefa manantona azy ry havanao dia fantatro ny fahalebiazan'ny anarany hoe Jehova Jireh. Hitany momba, tsy mijery tsony tsy fahamarinako sy ny faratsika izy, hitany a zay banga ao amin'ny fiainako. Hitany a zay tsy ampy eo amin'ny fiainako dia seho izy ho Jehova Jireh ry havanao. Mahafinaritra ilay teny frantsay hoe Dieu pourvoit, Dieu pourvoit. Raha mino an'izany ve ianao ry fiangonanao, mino an'izany ve ianao ry diakonina pernasao, mino an'izany ve ianao ry futur diakonina, zany le izy hoe Jehova Jireh. Ary farany angamba mba tsy halava loatra, Exodus 15:26. Exodus 15:26. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ka hoy izy, raha azo tohiainy ny feon'i Jehova Andriamanitra ianao, ka anao izay mahitsy eo imasony sy hiain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptiana, fa izao no Jehova izay mahasitrana anao. Io le hoe Jehova Rafa. Mora tadidy manko resatro le anarany hoe Rafael. Hainareo le Rafael. Andriamanitra manasitrana anao amin'ny aretiny izy ry havana. Manasitrana anao. Zany io fahalebiazan'Andriamanitra io.
ny fahalebiazany anarany zay maro karaza nefa mitory an'izany fahalebiaza zany nininona aretina mahazo anao amin'izao maraina izao nininona aretina efa mitaizanao makanisy anao eo anatrehany aza miova fiangonana makanisy anao eo anatrehany ary tapao ny hevitra hoe hideranao Andriamanitro zany no ataoko voalohany tsy angataka ho an'io aretiko io akory fa hideranao ankalazanao no ny fahalebiazanao no ny famirapiratana eo aminao no ny voninahitra eo aminao eo aminao aho ary te hanomboka mirapiratra ny fiainako satria afakota avy eo afaka aretana afaka problème resaka famirapiratana fahamarinana voalohany dia hoe ny olona te hamirapiratra dia makeo anatrehan'Andriamanitra makeo eo ny loan'Andriamanitra fahamarinana faharoa ry havana ao amin'ny Marka 10 Marka 10 andininy fa 7 sy fa 7 ny anaran'i Jesosy ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka taminy ilay demoniaka mba hanaraka azy nefa tsy navelan'i Jesosy izy fa ho izy taminy mody ihany anetranonao ho any amin'ny havanao ka lazao aminy izay zavatra lehibe nataon'ny tompo taminao sy ny namindrany fo taminao ary rehefa iondrana teo an-tsambokely Jesosy dia nangataka tamin'ilay demoniaka mba hanaraka ny olona te hamiratra ry fiangonanao dia maniry hanaraka an Jesosy ny olona te hamiratra dia maniry hanaraka an Jesosy tsy hoe makeo anatrehany fotsiny ray izay fa maniry hanaraka maniry hanaraka mahavariana ny tantara n'ity lehilahy demoniaky ity ry havana nisy toriteny anankiray zay filazana an'ilay tantara n'ity demoniaka ity ozy izy hoe manana fiainana en ruine fiainana en ruine en ruine raha lasaina amin'ny teny gasy moa zany hoe ravy ao amin'le frantsay hoe hafa le fanenan'le hoe en ruine nefa zany fiainana en ruine zany ry hafanao no ataon'Andriamanitra fiainana mamiratra zany fiainana en ruine zany no tian'Andriamanitra atao hoe fiainana mamiratra ary ty firenena en ruine ty ny tiana ataon'Andriamanitra mamiratra raha entitsika eo anoloany ary raha manana mpitondra manaraka azy mazavitsika fa tsy faharombariana amin'izany hoe laïcité de l'État zany fiainana en ruine raha jerena le tantara eto amin'ny Marka 10 ry havana dia hoe fiainana en ruine no ny fanahy maloto tsy mandreraka ry havana ny mamerina farany ato ny filazantsara ny Marka any amin'ny hafa koa dia hoe ny fanasitranana mahagaga voalohany ataon'i Jesosy tsy fanasitranana tamin'ny rofy fa fanasitranana fahafahana tamin'ny fanahy maloto fiangonana mino fisian'ny fanahy maloto ventsika ato ry havana fiangonana mino fisian'ny fanahy maloto ventsika io en ruine ny fiainanao satria tsy fantatrao angamba fa hoe misy fanahy maloto miazo sy miataky anao lehilahy azo mpanahy maloto dia hoe andiny fatelo olona mitoetra le mitoetra ny mifasana tsy tia le hoe mitoetra ny tokotany-pasana fotsiny tia tsy le hoe mampitory eny ambony fasana fotsiny fa possible mihitsy le matory any anaty fasana mahita fasana vo matory any anaty fasana ary ina vokatry le afitsiko le fanahy maloto ry havana dia hoe
nanana hery tena mahatanjaka izy ary demoniaque reny moa araky nahitantsika ny afantarantsika azy na rehefa mamangy any tobreny dia fatorana amin'ny chaîne vile izy mba tsy hitsoky izy zay le zavatra fa tia nafatorana azy fatorana ny tanany fatorana ny tongony no le heriny dia tena tsy tana mihitsy dia makany pasana izy makany tendrombohitra izy dia maka vato izy dia tetiteteteny rasarasainy ny vatany zay le hoe fiainana en ruine ry havana ary alefa sara-tsaina io lehilahy io rehefa mbo sendra makany amin'ny tokantrano makany an-trano na sain'i jesosy miverina any an-tranony io lehilahy io fa tsy lehilahy célibatera akory io ry havana mba alefa sara eo an-tsaina ny dega ataon'izany lehilahy zany ao an-trano anisan'ny telefona mampivaranontsana indrindra allo pastera raha anyty manao ny ataony indray re vadika vakiny daholy ato darofany daholy zay menakavy inona no ataonay e zany le fiainana en ruine zany le tokantrano en ruine ry havana nefa zany ny tia ny tompo amin-drana fo ary ataony a mamiratra ry havana ataony mamiratra terenge le salamo famakitsika le salamo 103 toetra n'Andriamanitra anankiray zay tena mameno reny hoe Jehova nisy Jehova manamarina Jehova manamasina Jehova mahita Jehova manasitrana salamo 3:1 ary manomboka ny hoe rehefa mamaky le 3:1 iny satria mantsy misaorany Jehova rehefa nahiko ary zay atao anatiko misaorana namasa tady diova misy ny andininy favalo ry havana tady diova misy ny andininy favalo rahantsika mamaky ny salamo 103:8 hoe mamindra fo sy miantra Jehova maharo-po sady be famindram-po izy mamindra fo izy ary be faharo-po amiko izy zany no anehoany zava-dehibe ao amin'ny fiainako ka na fiainana en ruine azy mamindra fo ary be faharo-po izy a anao zava-mahagaga ry havana anao miracle izy ary lasa mamiratra fiainan'ity lehilahy tya dia ozy izy Jesosy non za tsy mila anao hiaraka amiko fa ny toerana anyrahako anao teo amin'ny tokantranonao ndana aseho fa efa mamiratra ny fiainanao ankehitry aza tantaraina hoe zao zany Jesosy zany zao zany Jesosy zany aza toriana zany Jesosy zany fa aseho eo amin'ny fiainanao fefa niovenao aseho eo amin'ny fiainanao amin'ny toetra tsara amin'ny toetra milamina amin'ny teny malefaka asehoy rehefa mody ianao ratoandro asehoy fefa mamiratra ianao aza mitantara toriteny hoe famirapiratana asehoy fefa manomboka mitsimoka ao amin'ny fiainanao le famirapiratana ry havana ary tsy manao sotapany Jesosy ka hoe nen'le lehilahy io fotsiny no hoe nataony mamirapiratra ohatran'io avy any amin'ny aiziny fahafatesana avy any amin'ny fanjakany Satana ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ho amin'ny fahazavan'Andriamanitra ry havana tsy nen'ity lehilahy ty fotsiny hoe nanaovany sotaka zany fa raha zay mbola nanao sotapany izy fa le famindram-pon'Andriamanitra tamin'ity lehilahy demoniaque ty dia tian'Andriamanitra ry havana tian'Andriamanitra mba hifindra ao amin'le ankonana zay misy azy ihany koa ny afantarana fa namindrana fo ianao namindran'Andriamanitra fo ianao ny afantarana fa mamiratra ianao te hijanona eo akaikin'i Jesosy ianao te hanaraka azy ianao te ho mpianana ianao te hankatoa azy ianao raha zany ry havana ianao miarabanao fa efa mamiratra ianao fa raha mbola ianao misalasala io natrehany tenin'Andriamanitra ka zao nke paster e kazao etsetretsetretra désolé miteny aminao e mbola tsy mamiratra ny fiainanao zay ny famarinana faharoa ry havana hoe na dia fiainana en ruine azy na dia fiainana en ruine azy ianao mivatravatra lava amin'ny ray aman-dreninao
ianao vatravatra lava amin'ny vadinao atotranao ataonao ohatrany fako io vadinao io vadinao ferena sy ratraina io mieritreretary avanao io tokantrano en ruine io tiany ataony tokantrano mamiratra io anio izy ny teanao an'izany dia zao ny olona zay hoe manana fiainana mamiratra dia teanaraka an Jesosy teanaraka an Jesosy. Ny fahamarinana fahatelo farany ry havana. Fahamarinana fahatelo farany teo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahatelo amby folo. Andininy fa enina amby telopolo. Enina amby telopolo. Asa 13:36. Tantarany Davida amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra hahasoa ny olona ny arabelona taminy dia notomandry ka nangonina ho any amin'ny razana izy ary tratrany. Ny olona mamiratra ry havana. Dia le fahamarinana voalohany makeo anatrehan'Andriamanitra. Ny olona mamiratra ry havana fahamarinana faharoa dia manaraka an'Andriamanitra. Ary fahatelo ny olona mamiratra rehefa mialy ety dia makany amin'Andriamanitra. Tsy misy olona tsy mamiratra hiditra any. Tsy misy olona tsy mamiratra hiditra any. Miaraka amin'izay fahamarinan'izay ry havana. Tantarany Davida amin'ny andininy fahaenina amby telopolo. Lokoina amin'ny teny anankiray. Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Davida rehefa nahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana. Ny olona mamiratra zavatra tokana ny tanjony ao amin'ny fiainana. Mitady ny sitrapon'Andriamanitra dia manatanteraka zany sitrapon'Andriamanitra. Zany ny olona mamiratra zany. Manana obéissance absolue amin'izany hoe sitrapon'Andriamanitra zany. Ny olona mamiratra ny constitution ny fiainana sitrapon'Andriamanitra. Sitrapon'Andriamanitra. Ny zavatra mibaiko ny fiainany ny sitrapon'Andriamanitra. Ary miaraka amin'izay tsy manao na inona izy ao amin'ny fiainana. Tsy manao na inona izy ao amin'ny fiainany ka hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ary tsy ankalazana an'Andriamanitra. Misy olona ke manao zavatra tsara fa fankalazana ny tenany. Itsoina télé ankalazana ny tena itombony voninahitra sy ny karazany fa izy tsy ankalazana ny tenany nataony Davida fa ankalazana an'Andriamanitra. Ary mahafinaritra mare-panompon'Andriamanitra mivavaka ho amin'ny asa fanompona. Ary le manao vavaka karazan-drazan'izao hoe Jesosy aza vela anao na inona izahay ka tsy ankalazana ny anaranao hoe tsy ankalazana voninahitra ao hoe na zavatra everina efa tsara aza zany rehefa tsy ankalazana voninahitra ao aza vela taonay. Aty moa tsy dia misy an'izay fa rehefa mijery an'ireny cimetière any an-dafy ireny tsika raha. Rehefa mijery an'ireny cimetière any an-dafy ireny tsika dia misy ilay fasana mitokana ireny. Dia indraindray hoe misy ilay atsomon'ny zareo teny frantsay hoe épitaphe. Ilay hoe teny asan'ny fidian'ny fianakaviana ny fidian'ilay maty fony fahavelony lazaina fa mandoko ilay fiainany. Inona raha heninao no antanina, inona mba épitaphe, inona mba tianao soratana eo amin'ilay vato mifasanao. Ary raha tsy tianao raha miresaka fahafatesana, inona mba tianao atserovana anao. Ohatran'ny Davida ve hoe nanao ny sitrapon'Andriamanitra izy, nanao sitrapon'Andriamanitra izy. Ry havana, sika rehetra manao sitrapon'Andriamanitra rehefa Alahady tonga eto.
fa manao sitrapon'Andriamanitra ve ianao latsinainy ka hatramin'ny sabotsy any amin'izay toerana anyrany ianao. Zany ny olona mamiratra, zany ny olona mamiratra. Rehefa manao sitrapon'Andriamanitra raha eto amin'ny andininy fahenina amin'ny telopolo eto dia hoe manasoa ny olona miarabelona, manasoa ny olona miarabelona. Tsotra be zany, tsotra be zany. Ny havanao raha toandro rehefa ody ianao, faly ve izy mahitanao miditra ny trano, izy le tsy niangony io, faly isa ho kivy, indray le mpitabataba, indray le mpampiorory, indray le bebevedy, indray le mpikikiky, sa faly izy hoe iny le mpanisoa, iny le mpanasoa. Ary ny fiainako tsy ohatr'izao raha tsy ny ran'Andriamanitra teo akaiko. Iny olona te hanovanao ny tompony, te hanao anao ho mpino, ho zanaka mamirapiratra izy. Aoka ho feheziny, aoka ho feheziny sitrapon'Andriamanitra ny fiainanao, ary mitombo manomboka ny horiavanao amin'ny hoe fanasoavana ny olona miarabelona aminao. Asisio soa izay olona miarabelona aminao anio. Aza mieritritra hoe raha zah aloha tamin'ny andron'ny Davida lazaina fa mpanisoa ny arabelona taminy dia hoe mba vita koa ny nanisy sotra zao, mba vita koa ny aty tamin'ny Jonas be ohatra nataony Davida. Eny za koa ngamba nety nanisy ny miaramila namako satria hoe za mihitsy nanolo tena iady amin'ny Goliaty. Aza manofinofo ohatran'izany, asisio ny olona miarabelona aminao anio 2019. Ary za mieritreritra koa hoe raha za zao nany États-Unis dia anisy ny Amerikana, asisio ny gasy mpiarabelona aminao. Aza mieritreritra raha za zao ny président de la République dia asiko soa ny malagasy, asio soa ny mpiarabelona aminao toy ty fitandremana ty deja. Dia amiratra ianao, amiratra ianao. Izy le mpanompon'Andriamanitra asio soa izay olona rehetra tratra ny tananao. Ary raha misy olona tianao asiana soa ka tsy tratra ny tananao dia eto ambavaka izy hampanakaiky aho tompo io ary na hampanakaiky azy ho asiko soa. Ka rehefa tsy ho tratranao izy rehefa mivavaka ianao olo-kafa asiana soa. Zay ny afatra ho antsika ry havanao, zay ny afatra ho antsika. Tanterao bebe kono tamin'izay lasy zay ny sitrapon'Andriamanitra, ary io asio soa bebe kono tamin'izay lasy zay mpiarabelona aminao. Fa miandro pino ary miandrandra fiangonana sy hoe firenena mamiratra ny Andriamanitra rainao. Fahasambarantsika zany zavatra madinika fa indrindra ho voninahitry le Andriamanitra lehibe ho aminareo fahasoavan'ny tompo.